Hiditra indrindra ao anatin'ny lafin'ny fampahafantarana ny toetr'andro ary isika Nirotsaka nanomboka omaly ny oram-baratra amin'ny faritra maro raha ny fanamarihana izay nentin'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro ny vanim-potoan'ny fahavaratra mofo dia tsy hifarana raha tsy any amin'ny tapaky ny volana Aprily any. Nanomboka omaly ny oram-pahavaratra teto afovoantany sy ny faritra maro toy ny any Mahajanga, Menabe sy ny hafa koa. Vokatry ny fandalovan'ny alizay izay nampanefikefoka ny atmosfera no nahatonga ny amandona raha ny fanazavana voaray avy amin'ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr'andro. Ny fiandohan'ny tolakandro teo moa dia mafy ny rotsakorana izay nahitana avandra mihitsy tamin'ny toerana maro teto an-drenivohitra. Mikasika an'izay avandra zay dia izy io amin'ny ankapobeny ny terme teknika zany dia misy havony température 0 degré Celsius somary midina kely zany izy io. Rehefa midina io dia misy fambara amin'ny faritra sasatsasana eto afovoantany no ilatsaka ny avandra. Ny avandra dia miseho amin'ny vanim-potoan'ny manasarataona. Ka raha jerena tsotra zany dia ao anatin'ny rahona antsoina hoe cumulonimbus zany misy an'io avandra satria i rahona matevina be io dia mitahiry zavatra maro. Ao anatin'izany ny glasy, potika glasy, ireny charge électrique zany hoe ireny miabo sy miiba reny, ary koa ny orana ny ohatran'izay zany zany hoe ny zavatra rehetra mety tera-doza anabakabaka dia hita ao anatin'ny rahona antsoina hoe cumulonimbus. Ny vanim-potoanan'ny orana moa raha ny fantatra dia mitohatra amin'ny tapaky ny volana Aprily, ary ny vanim-potoanan'ny rivo-doza kosa dia miatomboka ny voalohan'ny volana Novambra hatramin'ny faran'ny volana Aprily. Raha ny vinavina moa dia rivo-doza 3 na 4 eo no hipaka eto amintsika mandritra izany vanim-potoana izany.